Ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Mamarana ny herinandro indray sika riavana. Anio sabotsy fa 7 ny volana Jona 2024. Sotran'Andriamanitra ny fitahiany rehetra ary izay no anasanantsika rehetra izay afaka miaina sy fandaran'izao. Iara-iombona ho amin'ity fotoana ity sotran'ny Tompo, angataka famelan-keloka ary indraindray ny teniny ho sakafom-panahy ho antsika ary ho fianarana ho antsika. Toedratsika kristianina mantsy riavana dia asehontsika amin'ny alalan'ny finoana. Ka dia ndehantsika ary mbola mivavaka. Sotranao izay ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra amin'ity andro ity izay nomenao anay. Rehefa notantaninao izay nandritra an'izay herinandro lasa izay ka dia nomenao ity andro ity mamarana izao herinandro izao. Avy aminao avokoa ny zavatra rehetra. Satria izahay dia anao Tompo, ka isorinay-nao ny fitahiana rehetra, ny fahasoavana rehetra, nisy koa aza ny fizaham-toetra, nisy koa aza ny ady natao, sy natrehana, izany rehetra izany maneho ny fitiavanao anay ary mbola teo ampelantananao izay Tompo. Dia ankehitriny izay samy teny hoe fa ny fahasoavanao Andriamanitra no nato izao anay. Nefa koa dia mangataka famelan-keloka izay amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Dia mamindra fo Tompo, mamelany elokay Tompo, diovy amin'ny ranon'i Jesosy izay mba hadio ary aoka amin'ny fanahy masina ampitoerinao aminay. Dia viary mitenena aminay indray amin'ity maraina ity amin'izao tontolon'andronay izao aterovanay fa voavela ny elokay rehetra ary rehefa nandray ny famelan-keloka avy aminao izay, ny mety aminay dia misaotra anao, mame voninahitra anao ary hanompo anao Tompo. Dia ho aminay rehetra ny fanahy masina ary ampafantatra anay izany alehibe ny fitiavanao izany iray. Ahafantaranay ny sitraponao Andriamanitra ka hianaranay ny didinao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny voalahatra ho antsika anio ary riavana dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Mpitsara 120 dia ny 30 ka hatramin'ny 70. Mpitsara 120 ny 30 ka hatramin'ny 70 hanaraka ny vakitentsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jefta ny voady tamin'i Jehovah ka nanao hoe: raha atolotra eo an-tanako tokoa ny taranaka hamoana dia ho an'i Jehovah izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena ahy. Rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranaka hamoana aho ary ateriko fanatitra dorana izany, dia nandeha Jefta nakany amin'ny taranaka hamoana hiady aminy. Dia natolotra Jehovah teo an-tanany ireo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaiky ny Minita sy hatrany Abela Karamina, dia tanàna 20 ka be dehibe ny maty. Dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny taranaka hamoana. Ary Jefta tonga tany Mizipa ho any an-tranony ary indro nivoaka ny zanavavy nitondra amponga tapaka sy mpandihy hitsena azy ary vavy tokana io fa tsy nanana zanakalahy na zanakavavy afa-tsy io izy. Koa rehefa nahita azy Jefta dia nandritra ny fitafinika nanao hoe: indrisy ry zanakavavy, efa nampitanondrika ahy indrindry ianao ary ianao ny tonga nampidoza amiko fa izaho efa nilobava tamin'i Jehovah ka tsy azoko afody intsony. Fa hoy zanavavy taminy: ry dado, raha nilobava tamin'i Jehovah, raha nilobava tamin'i Jehovah ary ianao dia ataovy amiko arak'izay naloko ny vavanao, satria Jehovah efa namaly ny taranaka hamoana fahavalonao ho anao. Dia hoy izy tamin'ny rainy: aoka izao no ataoko aminao atao amiko. Aza maninona ahy aloha hatramin'ny 2 volana mba andehandehanako akeny amin'ny havoana hitomaniko, izaho sy ny namako, no izaho mbola tsy manambady akory. Dia ho koa io ny rainy hoe: mandehana ary nampandeha azy 2 volana izy ary dia nandeha razavavy sy ny namany ka nitomany teny amin'ny havoana noho izy tsy mbola nanambady akory.
Ary rehefa tapitra ny roa volana dia verina tamin'ny rainy izy ary nataony taminy araky ny voadiny izay nataony ary tsy mbola nalalalahy izy. Ary tonga fanao tamin'ny Israely ny fandehanan'ny zazavavin'ny Israely isa-taona ankalaza ny zanakafavin'ny Jefta Gileadida efarana isa-taona. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika mandrakariva ny heriavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ty mpitsara toko faraky ambin'ny folo tia dia miresaka indrindra ny tantarany Jefta riavana. Izay loha hevitra banjintsika moa amin'izao volana jona zao dia hoe hanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Hanorenana ny maha-kristianina ny finoana. Ary dia mitarika antsika izany mba eritreritra izao tantaran'ny lehilahy anankiray izao izay niaina koa tao anatin'ny finoana. Ary dia mba hangalantsika koa ny toetra izay mba misy fianarana ny amin'ny toetra izay tokony mba hianarantsika avy amin'izany lehilahy izany riavana. Raha tantara moa hoe iza moa ty Jefta ty dia voalaza eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 720, lava dia lava zany izay tsy ho voavakintsika raha milaza ny tantarany izany hoe Jefta zany. Izay ny dikan'i Jefta moa dia mpamoa. Fa raha fitinina ihany riavana satria mba hampazava tsara ny tantara dia izao hoe mpitsara anankiray teo amin'ny Israely izy ary fahasivy tamin'ny filaharan'ny mpitsara. Aty aoriana izy zany fa raha ny tantara moa no jerena dia avy amin'ny taranaky Manase izy zanaky lehilahy atao hoe Gileada tamin'ny vehivavy izay nanaovany tokantrano maso. Ka dia angamba koa mety hoe jentilisa io raha vehivavy io. Noho izany norohan'ny zanaky Gileada rainy izy mba tsy ara-mandova aminy. Ka dia lasa tokoa moa Jefta nitoetra tany amin'ny tany antsoina hoe Toba, atsimo-atsinanan'ny Palestina io. Ny zavatra mampiavaka an'i Jefta nefa dia lehilahy mahery anady izy ary dia tonga mpitarika olo-poana izy tany amintsika zany dia nanjara ohatran'ny jiolahy izy nefa moa dia tsaroantsika koa fa na Davida sy ny olona aza rehefa nenjehan'ny Saoly dia lasa nyrenireny koa. Fa ny zavatra hita riavana dia ty Jefta ty rehefa ela ny ela dia ny ela ny lazany. Ary ny olona rehetra ny fasahiny sy ny fahaizany hitaritafika. Fa ny toe-javatra nisy tao amin'ny zanak'Israely ny akin-doha tamin'ny taranaky Amona tamin'izay fotoana izay nona taty andafitsy ny atsinanan'ny Jordana moa. Dia ny zavatra nisy tonga ny ady tamin'ny foana ny Amonita. Dia nanery ny zanak'Israely zany na ny loholon'ny Israely hitady sy hangavy an'i Jefta mba hitarika izany ady izany mba handresena ny fahavalo. Dia tsy nanaiky avy hatrany moa i Jefta noho izay hoe norohan'ny mpianakaviny ray ny azy fahiny. Nefa taorian'izany dia nekeny ny olona tao amin'ny Israely ny anangana azy ho lohan'izy rehetra rehefa resiny Amonita zany. Any dia izao hoe ny taty aloha zany dia nanaiky amin'izay hitaritafika ihany Jefta rehefa nisy dinidinga samihafa izay ny fanaovana. Izany tantara izany tantara mampalahelo fa eo indrindra no halalantsika ny asan'Andriamanitra riavana amin'ny fiainan'ny kristianina. Fa io Andriamanitra io dia tsy mizaha tafan'olona io. Fa miantso ny olona rehetra mba hanompo azy. Ka raha avadikintsika amin'ny maha-kristianina antsika zany dia hoe ny kristianina ary dia tokony hanaiky fa Andriamanitra dia tsy mba manary ny olony ary tsy manavakavaka Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy manary ny olony ary tsy mba manavakavaka.
Jereo ny tantara eto hoe ny amin'ity Jefta ity ry havana. Fa tonga lehilahy mahery amin'ny ady izy a, na nitarika izy a, ary dia nanjary a, tonga riarian'izany Israely zany izy. Na dia nilavy naza ny zanak Gileada azy, ny roahany izy tamin'izay fotoana izay a, Andriamanitra kosa dia nanandratra azy. Ka izay ny fianarana voalohany tokony ho raintsika ry havana. Ho antsika kristianina dia izao hoe na inona endrim-panavakavahana ataon'ny olona tsika ao anatin'ny fiarahamonina. Fandroahana koa aza raha mety afara amin'izany no ataon'ny olona. Fanaratsiana, fanenjehana. Dia tsaroa fa io Andriamanitra io a, izay efa niantso antsika kristianina hanaradian'i Kristy ka nahatonga antsika ho isan'ny fiangonana, dia tsy mba manara antsika izy. Azay moa lazaina any amin'ny Isaia mpaminany hoe ny azy nofidiko ny a dia tsy mba hariko. Tsaroa fa mifidy anao Andriamanitra. Ary ny tantara eto dia milaza fa aty aoriana tokoa dia ity Jefta ity a, dia tonga izy zany eto hoe mpitarika ny ady izy a, nampandresiny Israely a, fa tonga k'io izy a ho mpitsara izany fireneny Israely zany a, no fidinana an'izany izy. Ary koa ny anankiray dia izao ny fanahin'Andriamanitra mihitsy a, napetrany tao aminy fanahin'i Jehova. Anika ny zavatra nataony a, dia ny zavatra naneho indrindra ny fandresena ry havana. Izy no ilay ny fampiraharaha tamin'ny firenena monita mba azahoana fandresena amin'izany ady izany. Ka dia vita ny soamatsara zany, vita ny soamatsara izany asa lehibe izay nanirahan'Andriamanitra azy zany. Tsika ry havana dia amin'izao tany atao efa mazava zao nge ny tany iainantsika. Mazava zao a, efa eo ny fandrosoana, eo ny filazantsara amin'ny ara-panahy. Inandray no mbola iverenantsika any amin'ny aizina ry havana. Fa dia tsika tena hoe anaiky mihitsy tsika hoe io Andriamanitra izay ivavahakitsika io dia tsy mba manavakavaka io. Fa dia nifidy antsika sy niantso antsika izy mba ho avy ho azy, ary tena sandratr'Andriamanitra tsika. Ny fanahiny dia ataony amin'izay olona rehetra mino sy manompo azy. Ary dia tsy afaka misaraka tsika amin'ny fanahin'i Jehova io izay ao anatintsika, fa ahavitantsika zava-dehibe zany ry havana. Eto moa raha nisy dia tsy ambarany lahatsoratra amintsika nisan'ny lehilahy hoe niaraka tamin'i Jefta niady mba andamina ny tany a. Fa izao no tena zava-dehibe tao, ny herin'Andriamanitra teo amin'ny Josa. Ny fomba an'Andriamanitra azy no zava-dehibe, ka nanoloran'Andriamanitra ny amonita teo am-pelantanany. Eo amin'ny 2:30 no ahitantsika izany zava-dehibe izany. Ary dia mbola ambarany ary hoe nandrava tanàna 20 hatrany Aroera, ka hatrany amin'ny zaratany Minita, tonga hatrany Belakeramina izy a, resin'ny Israely ny amona, vokatra zany, tena fandresena, tena nezinezina tokoa zany ry havana. Dia ny tompony ampahery antsika e, hitoerantsika ka hiazona mihitsy hoe rehefa manana finoana tsika, dia le fahatokiana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, dia apiteo amintsika ny fanahy masina, manolo-tsaina amin'izay rehetra tokony ataontsika. Fa raha ny olona ry havana, tsy azo ametrarana fo ny olona, tsy azo hitokiana koa aza indraindray, fa mivadibadika izany ny olona e. Fa nefa kosa rehefa manana ny tompontsika, dia aoka mba hatoky a, fa miandany amintsika ny tompo. Izay mamaky antsika, tsy fitadiavam-boninahitra na laza eo amin'izay zavatry ny nofo rehetra. Fa ny mamaky antsika dia ny fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana hoe mba hanahoana ary raha ty. Fa ny olona nge misakana anao tsy azahoana fanjakan'Andriamanitra satria mampiasainy Satana izy, dia miara-very aminy ianao rehefa manaiky hitovy kilasy aminy. Fa tsy izany ny tanjona ry havana, fa andresentsika ny Satana ka hirosotsika amin'izany hoe famonjena ny fanahy zany. Ary ahitantsika izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany a, izany no mamaiky amin'izao andro ankehitriny izao. Dia Paoly moa milaza fa tsy niazy tsy misy reharehany a, afa-tsy niazo fijalian'i Kristy irery ihany. Tany mafy ary Jesosy ry havana ô, tany mafy Jesosy a, fa izy manandratra anao arak'izay fomba n'Andriamanitra ataony eo amin'ny vahoakany izany. Fa ny faharoa ity tokoa ry havana dia izao
Ny kristianina koa dia tokony ahay hisaotra an'Andriamanitra izy. Ny kristianina dia tokony ahay hisaotra an'Andriamanitra. Raha jerena mantsy ny tantara dia nampahomby zany any Jefta teny amin'izay asa rehetra nataony i Jehovahandriamanitra. Fa raha manomboka ny 170 dia izao zavatra hita tao hoe ary Jefta nivoady tamin'i Jehova ka nanao hoe raha tolotra hoe tanako tokoa ny taranaka amoana dia ho an'i Jehova izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena rehefa miverina soamatsara avy amin'ny taranaka amoana aho ary ateriko fanatitra dorana izany. Jefta zany eto dia mivoady ry havana. Fa rehefa mahomby tokoa ho resy ny amoana ny taranaka amoana dia atolony zany izay olona mivoaka ny na olona io na biby io na inona io izay mivoaka ny trano hita amin'ny fanena amin'ny voalohany rehefa miverina ny trano izy dia mba atao fanatitra ho dorana ho an'i Jehova izany. Tena mari-pisaorana anie zany. Le voady eto dia tena hoe mari-pisaorana an'i Jehovahandriamanitra. Rehefa tanteraka le ady dia inona no atao an'i Jehovahandriamanitra. Zay teo amin'ny testamenta taloha ry havana. Raha mijeritsika zany fampianarana ny amin'ny voady zany dia mahita isika fa fampanantenana moa zany an-tsitrapo hanao zavatra ho an'Andriamanitra, ho setry ny zavatsoa, zay no ho setry ny zavatsoa no mehin'Andriamanitra anao zay ihany ny voady izay mety atao. Tsy niterena nefa hivoady ny olona tao amin'ny testamenta taloha. Fa tsy maintsy manatanteraka izany kosa izy ireo rehefa manao izany voady izany. Raha jerevana any havana ao amin'ny soratra masina dia mijeritsika ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:2-20 ka hatramin'ny 4:20 dia izao ny voalaza ao. Raha mivoady amin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao dia aza ela fa nefa fa adin'i Jehovahandriamanitra aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao. Manambara zany hoe raha mivoady ianao dia tanterao aza ela mamaly sy manatanteraka an'izany. Fa fahotana zany raha tsy fahanao Fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao zany. Zany hoe tsy mampaninona mihitsy ny hoe mivoady. Na tsy mivoady ianao, tsy mampaninona. Ary ty 7:20 ty dia manamafy fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao zany. Dia raha ny 4:20 zay aloha ny vavanao dia tandremo ho tanterahanao araka ny sitraponao ny voadinao tamin'i Jehova ihany dia izay no lazainy ny vavanao. Manambara zao tena tompona andraikitra ianao amin'izay lazainy ny vavanao ry havana. Ka ny voady raha ny hitantsika eto dia mistery ihany inona reny trange amin'ity voady ataon'ity lehilahy ity zany. Fa raha ny fampianarana raintsika dia izao hoe tsy fahotana na tsy mivoady aza. Fa tena tompona andraikitra ny olona eo amin'ny teny izay aloha ny vavany. Andraintsika manao teny tsitsaroana, to manamby an'Andriamanitra raha ataonao izao Andriamanitra dia omeko an'izao ianao. Zay ny dikany voady. Ka raha tsy ataon'Andriamanitra moa zany dia ahoana fa nga voatery Andriamanitra hanao ny sitraponao. Sitrapon'Andriamanitra ny anao atao fa izy malala ny maso ka dia ampianarana antsika hoe aza mivoady eo anatren'Andriamanitra. Tandremana tsara ny teny izay aloha ny vavantsika. Tsy fomba mpivavahana tokony arahana intsony zany hoe mivoady zany. Fa eto dia tena ny lalàna mihitsy aza no mandrara hoe aza mivoady isika ry havana. Ny Salamo 9:20 ery amin'ny 7:17 mantsy dia milaza toy izao aminaran'i Jesosy hoe hiditra ao an-tranonao mitondro fanatitra doranao efaiko aminao ny voadiko izay notonon'ny molotro sy nalaoko ny vavako fony azo pahoriana. Zany hoe indraindray tsika miteniteny foana rehefa azo pahoriana. Dia izay ny tsy mety amin'ny soratra masina. Fa ny voady zany dia natao ho tanterahana. Eto ry havana dia miteraka hevitra be hoe tanteraka ve ilay voady izay nataony Jefta eto ry havana. Tena natolony tokoa ve? Tantara moa dia milaza hoe niteny izy nalahelo izy.
fa ny zanany vavy no seho teo dia nalahelo mafy a Jefta tamin'izany fotoana izany. Kanefa nanalahelo azy izy a dia nangataka moa ny zanany andao atao ihany ilay izy fa afaka 2 volana vao tanterahana izany. Dia eo no tonga ny adevitry ny olona maro ry havana hoe tanteraka izany a tsy tanteraka izany. Fa zao no izy tsy misy afaka miala maina fotsiny amin'izao a amin'ny voady nataony olona raha tsy mandosa azy. Azo soloina vola zany a ny voady a ka misorona ny mametra ny sarany aloha amin'izany. Zay zany ny fomba jiosy amin'ny testameta taloha. Azontsika vadikina amin'izany Levitikosy a 7:20 ny 2 ka hatrany amin'ny faraky amin'ny 30 lava dia lava zany a. Azo sandaina ihany zany aloha volana toy izany a ny voady a rehefa tsy vita fa ny mpisorona ny mametra izay tokony ataon'ny olona eo anatrehan'izany a solom-boady a izay nataony a izany. Fa raha ny hita ry havana dia zao hoe misy mpanao efiteny anankiray milaza hoe raha tiako moa ka alika no nivoaka teo na heverin'ny jiosy hoe biby maloto no nifanena voalohany tamin'ity Jefta ty dia ahoana? Zay tsy azo atao fanatitra zany satria raty e. Tsy mendrika ny voninahitr'Andriamanitra zany. Dia inona ny zavatra nitranga? Diso ihany Jefta satria niteniteny foana izy a raha marina izany. Fa hitantsika ry havana fa tsy azo lalovana ny hoe i Abrahama dia natsoin'Andriamanitra hoe atao ty saka atao fanatitra ho vonoina fa tsy tanteraka izany. Tsy tanteraka izany fa nosoloina ondry. Ilay saka saika atao fanatitra dia ny zanany lahy io zany. Dia tsisy fanatitr'olona fa dia raha ny lalàn'Andriamanitra zany a any amin'ny Levitikosy 20 moa ny 2:15 a i fomba fivavahana fanaovana fanatitra olona io. Raha jereny io Levitikosy io a dia zao ny fanambarany ry havana. Levitikosy 20 jerevantsika dia ny 12 ka hatramin'ny 15. Zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao amin'ny zanak'Israely hoe na iza amin'ny zanak'Israely na vahiny aminy no manolotra ny zanany ho an'ny moloka dia atao maty koa ny vahoaka hitorabato azy. Zany hoe zanak'Israely a tsy manao ny fanaon'ny mpanompo sampy, moloka eto le sampy dia manatitra fanatitr'olona ho azy. Tsy mahazo manao an'izany. Na ny zanany tsy azo atolotra ho azy manzany sampy zany. 17 ary ny tavako anandrina zany olona zany ka ho fongorana tsy ho amin'ny firenena izy satria nisy natolony ho an'ny moloka ny zanany. Andotoany ny fitoerana masina sy hanamavony ny anarako masina. Fa raha mody tsy mahita zany olona zany ny vahoaka mba tsy hahafaty azy raha ny lorany ho an'ny moloka ny zanany a dia nandrina izany olona izany sy ny ankohona ny tavako a ka haringako tsy ho amin'ny firenena izy a mba amin'izay rehetra mijangajanga manaraka azy a hijangajanga amin'ny loka. Zany hoe ilay mijangajanga amin'ny loka zany hoe fijangajangana ara-panahy sady manompo sampy manompo an'i Jehovahandriamanitra. Fa rehefa manompo an'i Jehovahandriamanitra tsy mahazo manao fanatitra intsony a tahaka ny hoe olona. Jentilisa manao zany manolotra ny zanany izy a atao fanatitra ho an'ny sampy a fa ny Israely tsy manao zany. Dia tahaka an'izany moa tsika kristianina ry havana ao. Tsy manao fanatitra intsony tsika ho an'Andriamanitra fa manolotra kosa tsika ny fisaorana an'Andriamanitra. Fa ina moa ry havana tsara ihany marina amin'ny 2:30 hoe tsy mbola nahalalalahy ny zanakavavin'i Jefta. Azo fantarina ry havana ary hita taratra fa tsy nanao sorona ranofo ny ain'ny zanany vavy Jefta zany a rehefa tena dinihana. No reto antony roa manaraka reto farafaratsiny. Voalohany dia Jefta dia tena nahafantatra ny lalàn'i Jehova izay mandrara mafy dia mafy ny fanaovana sorona olombelona sy ny fandraisan'Andriamanitra zany fanao zany ho tena fahotana mahafaty mihitsy satria fanaony jentilisa zany. Faharoa, ny fanamafisana ny filazana fa tsy mbola nanalala izy a dia midika zany hoe mbola tsy nanambady. Dia anambarana fa nentina teo anatin'Andriamanitra teo ny fanatitra velona izy a
ka hanokana ny fiainany manontolo ho madio ary ianao fanompoana ao amin'ny tempoly. Ary tsika ampitahaina moa zany amin'ny Exodosy 7:30 zany hoe fahamasinana zany ho an'Andriamanitra, manoka tena ho an'Andriamanitra. Any amin'ny Korintiana 1:7 koa dia miresaka an'io raha amin'ny fanambadiana. Fa raha ohatra misy olona tsy manambady dia tena manokana ny tenany zany ho an'Andriamanitra. Ary tena tsara zany hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny androm-piainany iray manontolo zany. Sady madio no masina, fiainany manontolo ho an'Andriamanitra. Ka heverina ry havana eto fa misy antony lehibe zany raha olona tokoa nivoaka ny trano araky ny voady nataon'i Jefta, fa ho mpanompon'Andriamanitra zany olo zany ho an'Andriamanitra zany ry havana. Zay no endriky le fanatitra hodorana hoe ho an'Andriamanitra feno ny fiainany rehetra. Zay ampianarana antsika ry havana dia zao aza mivoady, aza manamby an'Andriamanitra. Raha ataonao zao Andriamanitra dia omeko an'izao ianao. Fa ny ataonao dia zao mivavaka tsika. Tompo, apetrako aminao ny fiainako rehetra. Omeo na mangataka an'izao zao ary dia misaotra anao amin'izany noho ny valimbavaka izay omenao. Rehefa tonga ny fotoana izay atsapantsika ny valimbavaka omen'ny Tompo ka na nahazo ianao na tsy nahazo dia maiza misaotra an'Andriamanitra. Zay no antsoina hoe manao rakim-pisaorantsika ho an'Andriamanitra. Eto ary havana dia zao tena toetra tsika kristianina ry ny manaiky indrindra fa Andriamanitra dia tsy manavakavaka fa mifidy ny olona rehetra izy mba hanompo azy ary omeny azy ny fanahy masina ka tonga mahery amin'ny teny sy ny azy izy. Ary ny faharoa dia zao maiza misaotra an'Andriamanitra. Na nahazo ianao na tsy nahazo ianao an'ilay zavatra nangatanao fa Andriamanitra ny tsara ka ny sitrapon'Andriamanitra rerianiny tanteraka. Ka ny kristianina dia olona matoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany rehetra ary manompo azy hatramin'ny farany. Tsaroantsika tao amin'ny Kristy zany ry havana. Fa zavatra hitovian'i Jefta amin'ny Kristy ny fanekena fa ny vato ny lavo ny mpanao trano zany ny tonga fehizoro indrindra. Petera 2:2-7 no ilazana izany. Ho an'Andriamanitra reneneny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotra indrindra anao izay. Ianao izay efa niantso anay mba handray ny famonjen'i Jesosy ka nametraka anay mba ho isan'ny fiangonana. Zavatsarobidy aminay izany Tompo ka ny fonay dia manantena indrindra fa anao izay. Ianao no mahafantatra anay. Ianao mantsilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Fa izay kosa indray dia tena mianana, misalasala. Toa tsy matoky izany fitiavanao zany. Koa indrehetra Jesosy, ampitoero anatinay ny finoany. Dia le fatokinanao Jesosy Kristy izay Tompo sy mpamonjy anay. Aza mahafoy ary na masaraka anay fa momba anay Tompo fa izay dia ny akaikinao no mahatsara anay. Fa na maso no hamasino re zay. Mety olo-tsaina mandrakarivo zay. Mba tsy isan'izay miemotra ho any amin'ny fahaverezana ka hiala ao anatin'ny valanao. Handahanao tsy Tompo sy mpamonjy. Vonjeo zay Tompo afaka amin'izany tsy finoana rehetrarehetra izany. Ka dia ampitomboy ny finoanay. Mametraka feno fiainanay eo aminao ary saika dia misaotra betsaka Tompo amin'izay rehetra nataonao ao anay. Ary zany ny manery anay hoe tsy mivoady zay. Fa fantatrao ny mahasoa anay Tompo. Fa Andriamanitra tsy tambatambazana ny ianao. Fa marina ianao amin'izay rehetra ataonao. Andriamanitra miasa ianao. Ka mihevitra ny olona tsirairay avy. Dia misaotra amin'ny fitahiana rehetra izay nataonao anay Tompo. Fa tena eniky ny fahasoavanao zay. Izay manontany hoe inona ny avalinay anao Tompo noho ny rehetra nataonao taminay. Afaka manao rakim-pisaorana zay. Afaka manao vavaka fisaorana zay. Afaka mihira fiderana zay. Afaka manolo teny zay mba hanompo anao. Ary indrindra afaka koa izay
mametraka ny fiainana ho avy rehetra mba ho anao tompo. Dia misaotra ary no fitahiana rehetra, mametraka izao farany herinandro eo aminao izao indray izay mba handray ny alahady rapitso izay andronao tompo, io manana indrindra ho amin'ny fanomponanao tompo izany ka mba tario izay mba ho tonga aty am-piangonana tompo, ary dia ho tahinao ny voka dehibe izay ataonay, satria ao anatin'izany indrindra izay fa ilaina fiangonana io vokatra io tompo no ny asa lehibe izay atao anatanterana izany, ka dia ho foazonao ny fiangonana manontolo, ahay hanolotra izany ho mariky ny fitiavana anao raky mpisaorana lehibe nge izany. Dia misaotra tompo mahatoky ny fitiavanao izay, dia mivavaka izay ho an'ireo marary rehetra, mety voasakana izy tsy afaka mivavaka tompo any moa ny any amin'ny hopitaly, na ireo mbola marary ny Covid zany, na ireo marary noho ny aretina samihafa zany. Ianao ny tompo ny fahefana rehetra, ka raha mety ianao dia mahay manasitrana azy. Ary toy izany koa ny manam-pahoriana rehetra, ao ny manamanjo ampionony reny tompo, ampaherezo reny. Ary ao moa na inona na inona anarana intsony ny fahorian'ny olona, dia apetraka eo am-pelatananao izany. Dia apetraka aminao koa tompo ny fiomanany na amin'ny synodina lehibe. Ao anatin'ny fevrier IMF koa izao mpianakitra foibe, manao ny fandaminana rehetra, dia samy ho lavorary izany ka fanahy masina ny an'olon-tsainy amin'ny fitondrana izay atao eto amin'ity FJKM ity. Dia taheo ny firenenay, ankatoky ny filazana, fankalazana, ny niverena ny fahaleovantena teo am-pelantanan'ny malagasy izao ka mba homendrika izany ny fankalazana izay ataonay rehetra, ary dia mba hitombo kosa ny fitiavan-tanindrazana ao am-pony malagasy tompo. Hainao arany zavatra rehetra tompo ka dia apetraka aminay ny mpitondra rehetra izay tompona andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenenay mba ho tonga olon'ny fitiavana, olon'ny fahamarinana, olon'ny finoana koa, andrava ny asan'ny maizina rehetra sy ny asan'ny satana ianao Jesoa, fampanjaka izany kosa mba ho tany sambatra Madagasikara anay. Dia misaotra Jesoa. Dia amin'ny anaranao ary Jesoa no angatanay izany vavaka izany, ary dia sitraka indrindra ny mangataka izany amin'ny anaran'i Jesoa, ary manakambana izany miaraka amin'ilay vavaka izay nampianarin'ny tompo manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany taky ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anona saza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo ary tsika ry havana tanteraka izao fotoana izao, fa dia rapitso indray tsika miaona aty amin'ny fiangonana naiza naiza io satria ny tranon'Andriamanitra natao hivavahan'ny olona rehetra, ka dia manatona iombona ho amin'ny fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra indrindra fiainona ny teniny sy fanompoana azy tsika. Amarana fotoana atsika misaotra tompo, voarainay ny toetra mamendrika ny kristiana izay tokony anananay, ary dia ampitombohy ny finoanay. Ho tanteraka aminay rehetra ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo manao eny, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, izy Andriamanitra ny eno tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo, ka nome anareo izany fiadanana izany, mandeha ary manompo ny tompo amin'ny fifaliana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.